ray masina tsara indrindra mankasitraka anao zay noho ny fahasoavana ahafany mandray ny teninao androany mangataka ny fanahinao zay mba hiteny aminay ka ny teny zay horaisinay dia tsy teny tsara lahatra sanatria tompo fa mba teny misy ny herinao fanahy sy fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovana azy vavaka zany sika rehetra na hoe amen. Firazantsara amin'ny Jaona 7:4 raha fitiniko ny afatra androany dia tsotra be gaga be mihitsy tsy mifampiresaka zay sy neny fampahirizany teo fa raha niditra tato amin'ity toerana ity androany dia resaka tamina mpiara-miasa ray dia zao miteneniko taminy hoe ny antony anaovany atsika ho dia mba ho fahasoavana ho an'ny hafa. Aveko fandroany ny antony anaovan'Andriamanitra atsika dia mba ho fahasoavana ho an'ny hafa. Jaona 5:4 ny anaran'i Jesosy Kristy. Zao vaka ten'Andriamanitra Jesosy no miteny eto tsika mbola ao anatin'ny toriteny toy vakana hoe inona no hevitritsika reo tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra, reo tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra satria be dia be ny olona mieritreritra hoe mandeha ho azy ilay zavatra miaraka amin'Andriamanitra dia izay tiako no ataoko. Non, tsy marina zany. Miaraka amin'Andriamanitra dia misy natsoina hoe tsy maintsy, ary reo natsoina hoe tsy maintsy n'Andriamanitra. Inona zavatra lazaina? Jaona 5:4 ho an'izay manana baiboly, isika tsy maintsy manao ny asan'izay nanirakay raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Dia tapany voalohany ho raisitsika hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Avereny fandroany hoe isika mahazo tsy manao, tsika mahazo mipetrapetraka ka izy kosa sao dia mifidy anaka-piangonana, sao dia hoe ka fiangonana hafa dia afaka tsy manao tsika, sao dia hoe mifidy anakana foko le izy, ary sao dia mifidy vola le izy, hoe rehefa manamanana dia manao, fa rehefa mandalondalo ny zavatra lazain'i Jesosy dia tsotra be. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Tsika zany ny tiako be amin'ity tsy maintsy ity dia izao tsy manome safidy, tsy mana-tsafidy tsika. Ndraindray ne mahafinaritra ilay tsy mana-tsafidy. Hitanao rehetra makiny tsena dia misy jean roapolo ao, tovitovy zany daholo ilay izy. Ray mangabeka rehetra mangamanga kely ao, fa mitovitovy zany daholo dia fidiry izy amin'izao tianao dia eo amin'izay ianao izaka ohatry ny akan'ity, ohatry ny tsy resy lahatra zany, hafa ihany ny tsy maintsy ka jean ray ao dia tsy maintsy iny. Ka tsy zany hoe zay tombony amin'ity tsy maintsy ity. Zany hoe misy zavatra zany zay tenenin' Jesosy manokana amin'ny olona. Zavatra teneniny dia izao, isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka. Rehefa namalala misy antom-pisiny ianao eto ambonin'ny tany, tsy tonga matoa ianao mbola velona, misy antony eo, misy dikany eo. Tsy hoe fo marainako manina moa no tsy velona, misy dikany matoa ianao mbola velona. Inona ny dikany? Fa maninona ianao mbola velona? Ravalina tsotra, ny antony mahavelona anao dia tsotra be, satria ianao velona ianao manao inona? Ny asan'izay naniraka. Hoy Jesosy. Amen. Tsika rasika nabavy, manana antom-pisiny ianao, misy dikany ianao matoa misy. Tsy olon'olom-pahatany ianao. Matoa ianao velan'Andriamanitra mbola misy zao dia manana tanjona aminao Andriamanitra, misy zavatra tiany hampanaovina anao. Ny tena marina, isika dia tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka an'i Jesosy Kristy.
inona zavatra nanirahana an' jesosy zaho izy tsy avy amin'izao tontolo zao mba hanameka n'izao tontolo zao fa ny zanak'olona tonga mba hitady sy amonjy ivery. Avana malala ifonako zao teny zao fa mety hoe tsy mahazatra atsika misy miteny amiko hoe paster aza mifona fa ndraindray mako ny antony ifonako dia zao misy karazan'olona tsy mahataty tenenina zavatra mahitsy be da aleoko mody mifona za zany amin'iny mifona mba hamelo mafy aleo tonga dia tsoko mifona zay tahaka ny kabary hoe mialatsiny mba hamelo mafy mba ilazany marina dia zao ny fahamarinana tsy asan'Andriamanitra raha alasaka anabavy ny fanameloka tsy asan'Andriamanitra zany be dia be amin'ny olona kehitriny lasa mifanameloka ianao ohatr'izao ianao ohatr'izao ary io tsy olona ihany fa fiangonana koa tsisy ianina ny pasterana koa tsy manao akanjo fotsy zay raha be dia be zavatra aminay dia zao za ny zavatra mahagaga anahy dia zao asan'izaka ny mpanameloka mba antanikelo kaiky anao asan'iza hoe iza no natao hanameloka ny asany asany devoly zany hoe za zany tsy tokony hanameloka na iza satria tsy natsonao an'izany ary tsy nirahanao an'izany ny mpiara-miasa amiko rena dia mahalala fa za tsy hanameloka n'izy zany. Ndraindray misy olona tsy micomprendre anahy tsy azo mihitsy hoe fa manina kosa zany hoe dia mbola ikena ihany raha lasaka anabavy tsy hoe manaiky ahako fa izao ny anjarako dia manao ny asan'izay naniraka ahy ny asan'izay naniraka ahy dia zao mpanangana zay lavo izy dia izy mpanampy zay reraka izy mpanome fahasoavana n'izay diso izy mpanome fanantenana zay kivy fa izy tsy mpanitsaka n'izay resy eto amin'ny fiarahamonina tsika tsy maintsy manao zay nanirahan'Andriamanitra antsika be loatra kehitriny ny olona manao zavatra tsy hanirahana azy voalohany tsika tsy nirahana nameloka fa hanangana olona mandritra n'ity confinement ty za zany tenonao fiainanao hoe amin'ny alalanao dia isy olona be dia be hitsangana ne any ambadika any ny olona efa tena resy tena mafy reny manjo azy enao nampiasan'Andriamanitra enao ny rahany any dia enao ny anangana azy ampaheny azy dia hitonga anazy mihitra ty am-piangonana zany ny ilain'Andriamanitra raha lasaka anabavy tsy mila fariseo vao mahita an' Jesosy iny dia lasa nandeha netrano tany antranony mpamoretra any antrano bijangajanga io dia mahay latabatra amin'ny olona zay ratsy fitondratena zany nataon'ny fariseo satria nahoany samy hafa le mission an'ny fariseo sy Jesosy nen'i Jesosy tsotra be anangana olona miavana manala fotoana toy izao tsy haiko fa ny ao anaty koa zany dia te hilaza aminao hoe fotoana toy izao mila mpanangana sy mpampahery ny olona rehetra za mivavaka mba ahita olona mandrakiriva ianao akaikinao hampahery ianao anangana anao amen fa zao koa nefa za koa mivavaka mba ho enao le mpampahery sy mpanangana olona be dia be loatra raha lasaka anabavy ny olona mitady ho atsangana sy ampaherezana fa vitsy le mijoro hoe za le mpampahery asan'Andriamanitra voalohany fanasoavana ny hafa menina faharoa ny antom-pisitsika koa zany sika ozy tsy maintsy manao ny asany zay naniraka nanirahana an' Jesosy koa dia anitatra ny fanjakan'Andriamanitra za sy anao koa zany tokony mifamaritra ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra vitsy nanao amen miavana malala isika ozy izy tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ny iraka zay nampanaovana an' Jesosy dia natonavana teto ambony tany dia anitatra ny fanjakan'Andriamanitra dikan'izany za koa zany tokony manitatra amin'ny heriko rehetra mety hoe raha ohatra ka mivavaka ny azoko atao dia mivavaka ho an'ny fanjakan'Andriamanitra
raha mampahery olona dia mampahery olona raha mitendry dia mitendry raha ohatra ka manao akeo dia manao akeo raha manohana dia manohana fa karasakana mavy eo ny fiainako zany mila mpifamatorako amin'ny fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria antom-pisiko zay antom-pisiko zay za ifonako aminao a za zao ny entiko tsy milaza hoe ny antom-pisiko dia ny anitatra amin'ny fiangonan'ny finoana na hoe ny anitatra ny vision ny pasteur Intso zay fomba fisaina zay na tsy hoe esprit sectaire secte ozy izy ny sasany hoe ny nay any raha tsy eo aminay tsy izy kalasaka namavy eo ndao tsika hiala amin'izany esprit sectaire zany misy tourtenesy pasteur Jocelyn Radjakson amin'ny FM 101.4 le tourteny zay mianaka miara amin'ny tourelise mampianatra hoe inona ny tena fiangonana izy amintsika nefa ny anao le izy hoe inona ny tena fiangonana dia zao ny andinitsoratra masana ny arahany farantany hoe zao nytenen'i Jesosy Kristy manana ondry hafa zay tsy ao anatiny ity vala ity ao zany hoe isika zany mila manaiky fa tsy sika rery no vala amen manana ondry be dia be Jesosy fa isika vala ray fa misy vala hafa misy vala hafa fa reny rehetrarehetra reny aniza daholo any Jesosy daholo zany hoe sika koa zany manana mission ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra na vala hafa ro tsy olana amen za zany mintompo an'izay mission zay za tena tsapaka mihitsy hoe anisan'ny hiraka ao anatiko ny hoe ampianatra ny olona fanjakan'Andriamanitra fa tsy fanjakan'ny fiangonan'ny finoana do tsika mpandroso ny fanjakan'Andriamanitra ka lasaka nabany na fiangonana izy io na fikambanana izy aza asiana fanontaniana nareo hoe mihinana ny zavatra sa tsy mihinana nareo hoe misaron-doha sa tsy misaron za tena milaza aminao misy olona mahatsara azy misaron-doha zay ny andehanana any an-danitra raha vao tsy misaro ny lohany io volony foana mandrity ny fotoam-bavaka tena marina misy koa karazana rahala mety aminy mivavaka ao anatina fiangonana manao zipo lava daholo ny vehivavy ka tsy marina ve zany zay mahatonga namilaza amintsika tsarana ihany hoe valan'Andriamanitra daholo io fa isika mila manana fomba fijeren'Andriamanitra hoe fanjakan'Andriamanitra ary ny antom-pisiko dia ny afandroso ny fanjakan'Andriamanitra za ka lasaka nabavy tsy ho faly mihitsy raha ohatra ka mahino pastera hoe tario dia nanao an'izao le pastera dia nikatona ny fiangonana tsy faly amin'izany ah fa ninahako hoe tario nisy pastera reraka hoany dia hoe nisy mpino fiangonana finoana nanampy anazy dia mitsangana ao le pastera dia afaka mba niarana andreo ao le fiangonana miteka hoany Jesosy any zany afaly amin'ny fiangonana finoana satria nahoany zany ny antom-pisitsika raha lasaka nabavy ao anatsara tsy manamerika fa manangana sy manao zay amonjy fanahan'olona nininy na efa vaovonjy ary izy kalavo ary izy dia ahoana ao an-janony eo raha lavo ny olona anankiray izy amin'ny mahazo tombony tamin'izay nahazo tombo ve fanjakany lanitra fa raha lavo kosa ny olona ka mitsangana izy no mitehaka voalohany fanjakany lanitra dikan'izany sika mpanarana ny lavo sika mpampandroso ny fanjakany lanitra ary sika dia mpandrava ny asany devoly teboka fahatelo zao mahatongava ny zanak'Andriamanitra ozy izy dia ny andrava ny asany devoly fa tsy hampandroso ny asany devoly misy kristianina neka lasaka nabavy manohana fomba kolaka ny fanjakany maiziny aka ohatra tsotra aminao ako inona zao ny fidiananao cendrier fantaniana re ataonao inona cendrier raha voasinao cendrier ao amin'ny salon anao dia tsotra be ny tika zany mahazo mifoka sigary ianao eto amin'ny salon ka tsy zany ave ndraindray
tsika ka lasana bana amin'ny fomba fisainatsika amin'ny fomba fitenitsika tsika neny mampandroso ny fanjakany aizina fosafosa kely viavanana manana ony alina manana ony alina raha lasaka anambavy eo za zany somaky teny zavatra manokana eto fa ifonako za tsy mpanao politika ary za tsy hanao politika amen tsy haiko raha pitso sy ka afaka pitso za aloha tsy afaka eniny fa za aloha tsy hanao za tsy hanao ka tsy jesosy mipotra amiko amin'ny alina na amin'ny ataondro tonga dia izy vatany mihitsy aka mipotra amiko ako izy dia molotsapaiko tsara mihitsy hoe izy ve ty fa zao no lasaka anabavy ny teneko aminao raha ohatra ka tiatsika androso ty fireneny ty dia aza sina resaka politika tsotra be tsotra be raha tiatsika androso aza sina resaka politika na TGV anao na mapaka na TIM na HVM na inona na iny tsy olana zany tsy olana zany reo alohany eo dia maiza miara-miaina aminy dia ampandroso ny firenena za no adiko any automobile fa nisy manana CVO zay naiko ataoko eto ka question ko aminao ny CVO le tsy politique za tsy sotran'io io olona CVO anyany io rahanao anina na anizaka efa mampatanjaka sotroy amen fa ny olana raha lasaka anabavy dia zao isika mampandroso ny asany devoly amin'inona amin'ny fomba fitenitsika ahoana ny androsany Madagasikara isika ary mifosa azy le mpitondra zay endrasanao anao zavatra tsara tsy hanononanao zavatra tsara fa fosainao sy nozoninao nefa ianao mpanompon'Andriamanitra ifona koa zay ny olana amiko tena za miteny mahitsy be raha miandry zavatra tsara n'le mpitondra ako dia izao tondrahako tsara le mpitondra tondrahako zavatra tsara izy mba hamoavoa tsara amafazako zavatra tsara izy rehefa vita indray ny mandany raha ifidy zavatra hafa ianao fidio zavatra hafa fa rehefa izy aloha ny ao hoe tombafaka izy amen raha misy loha fanjakana zao mianao an'izany fa toteny zany dia ho atsony arahampitso hoe ianao afaka atao conseiller tsy anao aka tsy anao fa zao isika tokony manao ny asa zay naniraka atsika aza diso mission raha lasaka anabavy todikeny eo amin'ny akaiky anao dia teny hoe aza diso mission ianao ahoana tsara mission tsika mpanangana mpamonjy olona mpanangana olona mpanitatra ny fanjakan'Andriamanitra mpamafy zavatra tsara ahoana tsara mpamonjy olona mpanangana olona mpampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary mpamafy zavatra amin'io masifiantsika kely mpamafy zavatra tsara amen mba andeha mba ataoko fotsiny hoe raha tsikireto ary zay hoe tsikireto fotsiny zany hoe tsika le mpamonjy olona tsika le mpanangana olona tsika le mpanitana ny fanjakan'Andriamanitra tsika le mpamafy zavatra tsara milaza aminao ana tsikireto fotsiny ary efa fijanjanako avany zay amen ve zay mbola manana 5 minitra to tsy manana tsony alleluia mba avekekelo amin'ny akaikinao ary le teboka efatra fotsiny mpamonjy olona mpanangana olona mpanitatra ny fanjakan'Andriamanitra amen miovitsika manomboka zao zany atsy hoe miovaova fotsiny fa tena miova radikalina mihitsy e tompo misy zavatra indraindray tsy mety amiko mety tsy tatiko ary fa izao tsy mission ako na fararanao an'izay fotsiny hoe tsy mission ako eo dia tsy ataonao le izy ahoana tsara za zao raha vao hoe misy olona tonga ty amiko hoe anaratsy olona antany olo vadiko eo ne tonga dia tapako le resaka na lasa mandeha satria tsy mission ako zany ka tsy mission ako mpihaino fosa ifonako a
tsy baka ordure ka fanariana fako. Misy olona zao hoe ray mba direct zany paster zany ka tsy mission zany ka afaharoko tsy mission ako koa ny mpanahy zavatra ratsy satria za tsy ego azonao ve fa za olon'Andriamanitra ny zavatra mivoaka avy aty amiko dia tokony izay zavatra avy amin'Andriamanitra. Za zany a dia olona mpamonjy olona, mpanangana olona, mpanitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary za mpamafy zavatra dia tena fa mavera voarainao miafatra tiara misanga mitsika dia vao tsy tivara dia teny mihitsy ao anatin'ny vavaka androany hoe tompo iova manombo zao tsy maintsy iova satria ke misy dikany azy misy antony a mbo matombo mbola velona kehitriny misotranao zay tompo raha ampianarinao androany tena tombo-pahasoavana lehibe eo anay ny afanay mandray anjany afatra tombo-pahasoavana lehibe eo anay ny afanay miverina amin'ny fototra indray zay dia tsy maintsy manao miasan'izay naniraka anay. Ny fiainan'ny olona dia miankina amin'ny hoe izy ary naniraka azy. Ny fiainan'ny olona miankina amin'ny hoe izy ary naniraka azy. Fa zay tompo ianao maniraka anay. Mba tena tiako ianao ilaza hoe tompo ianao no maniraka. Atao vavaka zany ianao maniraka. Ny antom-pisiko dia ianao maniraka tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy androany ako no ivavahanay tsy tsirara ihany. Aoka tokoa zay olona tena ho irako tokoa. Mamonjy, manangana, mpanitatra ny fanjakanao ary mpamafy zavatra tsara. Mamonjy, manangana, mamafy, manitatra ny fanjakanao ary mamafy zavatra tsara. Androany tompo raisinay zany iraka zany iraka famaritra ny fiainanay ka ambarako eto izao ka